Manitsaka ny iray volany fiahina ara-tsosialy I Madagasikara marina isaky ny volana May izany tontosandroany teny amin'ny Carlton Anosy ny atrikasa fifanakalozana mahakasika ireo fiahina ara-tsosialy toy ny aratonaina teo amin'ny Madagasikara sy Comore ary ny Repoblika Demokratika ny Congo ifamizaratra kefa sy nandinika ireo fanatsarana hoentina eo amin'ny sehatry ny fiahina ara-tsosialy ny telotonta nisy anko varotra fampirantiana nataon'ireo ankohonana notohanany tetikasa aratonaina eto Madagasikara naneho ny fivoaram-piainany fanadihadiana dokavarotra ry. Nanomboka ny taona 2024 nanoana ankohonana miisa 2.20 tapitrisa manerana ny nosy iroso any amin'ny fahavitantena ny tetikasa aratonaina ahitana ny asa avitra mirindra ny vatsina ankohonana sy ny fiavota eo ihany koa ny asa vonjovoina santionany amin'ireo mpisitraka ireto nomena sehatra malalaka teto Anosy ireto nisy ny varotra fampirantiana ireo vokatry ny asa fiarina vitan'ireo mpisitraka ny tetikasa itataratra ho izy ireo ny fiovana teo amin'ny fiainana taorian'ireo tohana maro azon'ny tokantrano tsirairay. Ny tohana azona izay misy ny tahasoroka natao teo amin'ny resaka fagnomezana tosika anay dia noentina nampianarana zaza, noentina vidianana materiel amin'ny resaka momba ny asa ohatra zao nananganana zavatra mba nanampiana izay teo am-pelantagnanay zany dia mba afaka hita hoe nisy fivoarana zany teo amin'ny fiainana amin'ny ankapobeny izay kely teo am-pelantagnanay zany mba nisy an'ilay tohana dia afaka mba nivelarana bebe kokoa zany tamin'ny amin'izao tetikasa zao. Be ny miova toe-tsaina aloha voalohany lasa mahay mikarokaroka, mahay mitantana, mahay mitsinjo ny ao aoriana, manana tetikasa zany ary manana viana koa amin'ny fiainana. Ankoatra ity varotra fampirantiana izay tafiditra ao anatin'ny fanamariana ny iray volan'ny fiahina ara-tsosialy ity, nisy ihany koa ny atrikasa fifanakalozan-kevitra mahakasika ny tetikasa aratonaina sy ny fiahina ara-tsosialy niarahana tamin'ny Nosy Comore sy ny Repoblika Demokratika ny Congo tonga eto Madagasikara. Isika no mameny atao hoe partage d'expérience kokoa fa ny aminy moa zany hitantsika fa vao manomboka ary indrindrandrindra raha eo amin'ny tany ponina fotsiny no resana izareo dia tsaka lavitra kokoa no antsika eto Madagasikara. Ohatra ny bonne pratique zao ny mesure d'accompagnement izay hitany zany taty amintsika fa tena mipetraka izany ary tena misy atao hoe tombony manokana tsy hoe omena tohana ara-bola ihany ny mpisitraka fa le tantsoroka aoriana ny omenareo mpisitraka amin'ny alalan'ny fiofanana. Ankilan'izany imasoan'ny tetikasa aratonaina ny fanentanana sy ny fanofanana ireo vondrom-piarahamonina amin'ny fiarovana ny tontolo iainana mba ahafahan'izy ireo miatrika ny fiovavan'ny toetrandro. Fatantsika fiantraikany koa aty amin'ny zanak'olombelona fiantraikany fiovavan'ny toetrandro dia izay no mahatonga anay fidy izay manao ny tetikasa marona betsaka makany amin'ny fiarovana ny tontolo iainana ny asa rehetra atao eo ny fanampiana amin'ny fambolena hazo, fiarovana ny tanety sy ny sisa reny zany dia entina hanampiana ny ady amin'ny fanombanana ny tontolo iainana. Vehivavy ny 770 ny mpisitraka ireo tetikasa aratonaina nomena sehatra izy ireo anamafy ny fahatokisan-tenany ho lasa mandray andraikitra bebe kokoa ao anatin'ny tokantrano sy ny fiarahamonina. Ny ministeran'ny mponina sy ny firaisan-kina no mandrindra ny tetikasa aratonaina izay vatsian'ny banky iraisam-pirenena vola manatanteraka ny tetikasa kosa ny FID na ny tahirim-bola ho an'ny fampandrosoana.